Notokanana tamin'ity androany ity ny efitrano vaovao an'ny cerveau na ny centre d'études de réflexion, de veille et d'orientation eo anivon'ny bureau national misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC an-tanimora. Ny teny antoerana mofo mitondra ny akon'izay amintsika Claudia Rasolution Simamy Rasamueli. Nitetina 10,4 dolara ny famatsimbolany hoentin'ny banky iraisam-pirenena ho famatina ny cerveau na ny centre d'études de réflexion, de veille et d'orientation izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et de réduction de la vulnérabilité izay ny CGPU no mpanatanteraka azy. Tafiditra ao anatin'izay ny foto-drafitrasa vaovao ny cerveau izay notokanan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement androany. Amizay mba fantatra mialoha inona ny zavatra inona ny loza mety azo antsika dia efa fantatra koa inona ny zavatra tokony hatao mba hialana amin'izany mba tsy avobe antsika na dia hoe tsy mety hisy ihany fahavoazana kely fa atao izay mba tsy habe an'ilay fahavoazana. Izay ny tena antony ity. Tombontsoa maro moa no azo amin'izao foto-drafitrasa vaovao izao. Zany ny efitrano mitombo ihany koa ny fitaovana dia zay hitombo koa zany ny traikefa sy ny fahaiza-manao zany hoe lasa matianina zany izay amin'izao fotoana izao satria taloha raha fantatritsika dia sady mitambatra ny trano fivoriana, tambatra ny anaovan'ny opération amin'izao na ny chef de service samy manana ny tranony, samy manana ny efitranony, samy manana ny fitaovana ampiasainy dia ho tsaratsara koa zany ny vokatra sy ny fandrindrana ny asa izay atao. Ny andraikitry cerveau dia arak'izay anaran'izay dia centre opérationnel zany hoe manangona information rehetrarehetra hatrany am-piandohana zany na ny avy any amin'ny météo zany izay ho aparitaka any amin'ny faritra azon'ny loza na ny avy any amin'ny faritra misy tsirairay avy any izay hoentina aty amin'ny be atao amin'ny cerveau zany dia araka ny teneniko teo hoe azo le information traitena avoaka sous forme na carte na tableau dia entina ao amin'ny réunion staff zany mba ahafahana maka ny fanapahan-kevitra. Rehefa azo ny fanapahan-kevitra zay vao mandeha ny opération alefany amin'ny direction des opérations ndray zany mandeha amin'izay ny intervention isan-karazany. Tonga namme voninahitra ny lanonana androany ihany koa moa ny compte directeur ny banky iraisam-pirenena izay nilaza fa vonona ny banky iraisam-pirenena hanamafy ny fifandraisany amin'ny firenena malagasy.